Valimiraba sy mitsidika ny tokantranotsika tsirairay amin'izay ny tenako tonga soa ato anatin'ny fampiraharam-baovao amin'izao sabotsy alina izao iresaka isika mahakasika ny tontolo eo amin'ny ara-tsosialy eo ihany koa ny sehatra politika ary ireo hetsika mandinina amin'ity faraparan'ny herinandro ity eo amin'ny sehatra politika kosa no entsika isantarana avy hatrany ny andindim-baovao. Tsy vita ny famindram-pehefana teo amin'ny filohan'ny délégation ny tantana ny tanàna Antananarivo teo aloha sy ramatoabe ny tanàna voafidy teto Antananarivo izay saika natao androany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna tetsy Analakely. Tamin'ny sivora sasany maraina ny gadona ny lapan'ny tanàna ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalao Ravalomanana niaraka tamin'ny vadiny ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana sy ireo olona maro. Nanambara izy ireo fa hanatanteraka ny famindram-pahefana eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny BDS n'Antananarivo. Tsy tao an-toerana nefa ity farany. Na dia tsy tao aza ny PDS izay tokony hanolotra fahefana dia tsy nanakana azy ireo tsy hiditra ny birao fiasan'ny PDS izany. Nanambara ny avy ao amin'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana fa efa notifien'ny préfet de police na ny PDS na ny tenany ary tokony natao androany ny famindram-pahefana ary tamin'ny ora farany no niantso ny PDS fa tsy afaka manatanteraka izany famindram-pahefana izany. Tsy miopefy mihitsy fa itsika raha manao hoe tokony efa nanao fampifantotoana nge efa natsoina hoe ny ministre izy hoe efa nametraka notification tsisy mivilana intsony manana raha nareo sisa izay nampatonga fanapa-kevitra andao atao raha-pisaka sabotsy satria eo be lehibe ny vahoaka tsy mandeha miasa zany fa weekend androany maraina indray gaga be mihitsy no miantso ny telefôny ny PDS hoe nazo filazana iray hoe tsy azo atao ny passation ay le hoa dia za zany tsy misy passation zany efa mandray mandray lapa zany. Vao omaly anefa ny PDS n'Antananarivo no nanao fanambarana fa vonona iroso amin'ny famindram-pahefana rehefa vita ny lamina rehetra mahakasika izany. Ny passation za efa vonona ny hanao passation ary efa vonona mihitsy hanao passation. Tsy hoe tsy hiala tonga dia hiala mihitsy ny ahako fa mianja ny instruction izay omena hoe ataovy ny passation tonga dia vonona manao passation. Mianja ny lamina asa avy any fanjakana ataovy ny passation dia manao passation. Mianja ny notification manahako dia manao passation. Efa vonona amin'izany ahako. Ny avy any fanjakana zany hoe iny proclamation dia notifieny nareo rotota vita ny notification rotota dia ampanatsoina ampanaovana formation vita ny formation sady miresaka ny ovanareo passation dia présiden'ny fitonjam-panjakana dia atao ny passation. Lahara-pahamehana ny fanarenana ny tanàna ka tsy tokony hisy andraso-andraso ary efa ela koa no nivoaka ny didy ka tokony handray ny asa ny ben'ny tanàna. Ary fantatro tsara hoe efa ela ny vahoaka rovina ihany izy tiriny eny ary amin'ny manokana dia hoe mandroso dia mandroso ny fotoana satria ho avy ny orana. Toerana misy antsika tsirairay eny dia be lehibe mila fanadiovana satria mididitra amin'ny Antananarivo nefa renivohitra. Ao ihany koa ny fidiran'ny mpianatra amin'ny eny azy dia te hijeran'izy ireo maiky akaiky dia akaiky satria nandrisy ny fampielezan-kevitra dia nampanantena fa hanao kantine scolaire. Fanateraka zany efa tsy vita hoe mora vetivety fa mila fimanana zany. Mila fidina pena toerana hijereko ny toerana misy an'izay toerana azahoako mamana ankizy nefa dia mbola sakasakana be ihany mbola tsy azo atao ny famindram-pahefana ary dia nefa ny any amin'ny fandro dia be lehibe nefa hita amin'ny télé amin'ny radio ary hatramin'ny maly dia mbola nahita atao hoe misy manao famindram-pahefana fa manina dia Antananarivo renivohitra ireny da ao. Tsy fantatra araka izany ny fotoana isian'ny famindram-pahefana eo amin'ny Rontonta. Milaza ny ho avy isan'andro hifangazatra amin'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny lapan'ny tanàna ny ben'ny tanàna Antananarivo vaovao na dia tsy mbola nisy aza ny famindram-pahefana.